Tontolon'ny teknôlôjia kosa indray dia lahara-pahamehana ankehitriny ny fanamafisana ny fiarovana ny seranam-piaramanidina manoloana ny fivoaran'ny nomerika indrindra ny hoe cyberattaque raha nambaran'ny tompon'andraikitra paikady ahafahana manao izany ny fampianarana sy ny fampitandremana eo ihany koa ny fampiasana logiciel sécurisé. Abraham Randriamanana. Miroso tsikelikely ankehitriny ny fidirana amin'ny sehatra ny nomerika na ny digitalisation eto Madagasikara amin'ireo sehatra samihafa raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Itsy ankilany, zava-dehibe ny fametrahana paikady ahafahana miaro ireo antota-kevitra sy ireo tahirikevitra voarakitra anatin'ny nomerika eo anatrehan'ny fisian'ny cyberattaque izay mahazo vahana ny ivelany raha ny fanazavana. Ny cyberattaque moa zany hoe via internet satria ohatra fotsiny zao ny teny resahako attaque amin'ny site internet hoe tsy disponible na site internet tsy mandeha le site internet satria misy miattaque teo amin'ny sehatra tsy miankina efa betsaka nefa nisy tratran'izany ary misy ihany koa ny olona raha migafy mihitsy miattaque an'izy dia mangataka vola hoe raha tsy omenareo vola zay dia tsy mamerina le système. Ny tetikady zany tokony hapetraka dia maro manomboka amin'ny fampitandremana na ny fampianarana amin'ny olona mampiasa n'le internet ohatra na ny logiciel voalohany indrindra zay. Faharoa manarakaraka izany dia misy tokoa rindra-baiko na logiciel sécurisé ampiasaina eo anivon'ny orinasa ahafahan'ny orinasa na ny tsirairay zany mievite an'izay cyberattaque zay. Efa mampiasa tsika amin'izao fotoana izao satria misy zany ny orinasa izay miaraka amin'ny ravinala airport eto misehatra amin'izany. Notanteraina androany araka izany ny hetsika niarahany avy eo anivon'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakajy mirindra sy ireo sehatra tsy miankina ary ny mpiara-miombon'androka amin'ny fampahafantarana sy ny fanentanana amin'ny fampiasana ireo logiciel de sécurité indrindra eny anivon'ny seranam-piaramanidina.